Misy tombontsoako ve ny aretan'i Jesosy Kristy? Misaotra an'Andriamanitra hatrany isika tafahoana indray ao anatin'izao fandarana izao. Ary andinga ny saotra masina indrindra ireo tao amin'ny sahany Getsemani sy izay nenan'i Jesosy Kristy moa no andeha hodiniantsika indray mitohy amin'izao an'izao. Andao tsika aloha hiara hivavaka. Ray tsara indrindra asehonao anay ny dingana natrehan'ilay zanakao mba hamonjena anay, ary tanteraka izany satria nanaiky ny sitraponao hatramin'ny farany izy, ary tianay olombelona hatramin'ny farany ihany koa. Ampio izay ahatakatra ny lesona lehibe izay omenao anatin'izany, ary ampahirezo izahay amin'izao fotoana izao indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Misy tombontsoako ve ny fiaretan'i Jesosy? Matetika no mitady fitombotsoa isan'andro. Hoe za zao ny zo tokony ananako, tokony hositrahako, tombontsoako izay. Dia tadiavina izay tombontsoa izay. Na koa hoe mitady tombontsoa amina zavatra izay atao mihitsy. Dia rehefa tsy mahita tombontsoa na hoe rehefa tsy ahitana tombontsoa dia lana. Andao sika anahaka ny sain'i Kristy. Hebreo 12:12 saiko ianao aloha andinika an'izay. Mifantoka hatrany amin'ilay Matthieu 4:20 isika, 4:30 ka hatrany amin'ny 4:50. Vakio foana iny. Fa andao aloha jerentsika ny Hebreo 12:12 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, ilay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra, mba hazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Izay aloha ny tombontsoan'i Jesosy. Fa ao anatin'izay tombontsoan'i Jesosy izay dia ilay hoe mipetraka, nahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, izany hoe efa hitany meloa zany fa ho fifaliana no ateraka io, dia mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Tombontsoa lehibe amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy izany. Fa inona ny tombontsoako, inona ny tombontsoanao amin'ilay izy? Dia eo isika mandinika. Ilay hoe fiaretana aloha ny jerentsika. Ny Matthieu 4:20-20 dia milaza fa fahadirana nanovana loatra ozy izy ny fanahiko toy ny efofaty. Mitoery ianareo 3 miralahy eto ka miara-miaritory amiko. 3 miralahy moa izany no nasainy niaraka taminy tao amin'ny sahany Getsemani. Hita eto izany ny toe-pon'Andriamanitra. Hita eto fa ory ny sain'i Kristy, sainy amam-panahiny, hiatrika an'ity fotoana izay tena manokana aminy ity. Ary raha izany ny fomba niatrehany azy, izay alahelo izay, dia efa nilaza sahady izy izany hoe efofaty toy ny efofaty. Aiza moa izany izao izy efa maty eo, mbola tsy maty izy aloha. Fa izay no nilazany ny tenany hoe efofaty sahady, satria tsy mbola nisy ninona nahatra taminy ny kapoka sy ny famaizana sy ny zavatra rehetra, fa efa izay no nilazainy. Izany hoe tsy azo heverina ho maivamaivana mihitsy izany ity ady amin'ny fahotana ity. So sika dia mieritreritra hoe io namanota ary tsy maninona e. Fa andao sika tena anahaka an'izay tao an-tsain'i Kristy hoe tsy maivamaivana mihitsy izany olan'ny fahotana izany, fa tena zava-doza. Ao amin'ilay hoe tombontsoako sy tombontsoanao. Intelo Jesosy ny vavaka. Raika eo raha azo atao dia sory amiko ity kapoaka ity, sory amiko. Voalohany, nandohalika indray fanondroany. Fa izao, isaky ny nangataka izy, dia mbola napetrany tao an-tsainy koa hoe izasy ianao no ao anaty fanontaniana mipetraka hoe ho ariana sa ho vonjena. Saika izay mangataka an'izay izy, dia nampiny an'ilay vavaka moa izany manao hoe nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Tsaroan'i Kristy foana zasy anao teo amin'ireo izy namerina intelo nangataka hoe raha azo atao mba hisorona amiko ity kapoaka ity. Kanefa ny hafarany dia izao, vonona hamonjy asy anao izy. Inona ny tombontsoa antsika ao anatin'ilay izy izany? Ny fiaretan'ny zanak'Andriamanitra no amonjena asy anao, ary tena voavonjy isika raha mifikitra amin'Andriamanitra tokoa. Raha ohatra ka teo amin'ilay fivavahana teo Jesosy no tsy naniraka ny anjeliny Andriamanitra hampahery azy, dia mety ho faty teo izy, mety tonga dia teo dia latsaka ny ainy, satria mahavesatra loatra ilay vesatry ny fieritreretana ny fahotana hoe sao dia tsy ho jeren'ny ray intsony, sao dia tsy ho eken'ny ray intsony rehefa avy eo. Fa izao, niaritra ny zavatra rehetra izay no tao an-dohany,
dia amonjy asy ianao no fanapahan-keviny. Andeha isika andray an'izany tombontsoa zany. Tsy hoe efa voavonjy isika dia zay tiantsika atao no atao, fa efa nandalo tamin'ny lalan'ny famonjenantsika izy, fa mbola anjarantsika kosa mandray ny famonjena araka ny Efesianina hoe raiso ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa mbola tsy hoe voavonjy ianao zao avy hatrany, fa izy kosa efa nandalo tamin'ny lalan'ny famonjena asy ianao dia miandry antsika hanohy ny dingana izay andrasana amintsika kosa. Izany no entin'i Jesosy hitondrana asy ianao. Andeha hoy mba afaka izany andraisantsika ny famonjena izany kosa. Misaotra Tompo fa tena niaritra ho anay ianao, ary tombontsoa ho anay izany ny famonjenanay taranak'olombelona ho afaka amin'ny fahafatesana mandrakizay. Kanefa tsy hoe tonga dia voavonjy zahay izao, fa mbola andrasanao aminay ny dingana rehetra, ny fibebahana, ny fiaikenkeloka, ny fanaovana ny marina sy ny sitraponao, kanefa miaraka amin'ny herin'Andriamanitra izany, ampio izay ahatanteraka izany araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.